Dia miarabantsika rehetra indray avana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alohan'ny fiangonana amin'izao izay rahantsika indrindra maka miaraka miaina ny amin'ny atao hoe mofinaina ny fiangonana izay iainana moa andavanandro ny mpiangonana izao ary dia miarabanao pastera ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankonanao sy ny fiangonana manontolo. Dia miaraba pastera, miaraba ny kristianina rehetra. Iroso amin'ny ten'Andriamanitra isika ry havana kanefa melo izany dia ndeha hivavaka isika. Vavaka isika. Tompo mankasitraka indrindra misaotra ny amin'ny hafana indray mizara ny teninao moa. Mitondra ny hafatra aho dia momba anay fenoan'ny fananao masina izay rehetra izay nay miaina sy mivelona tokoa amin'izany teny izany. Ifonanay ny tsy fahantanterahanay ary dia tario amin'ny fananao masina izay andehanay araka ny sitraponao. Nakanao Jesosy no nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina izay voalahatra ry havana amin'izao andro zoma izao dia ny Matthieu 1:20 ka ny 9:20 ka hatramin'ny 2:20. Matthieu 1:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 2:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny verina maraina akany an-tanàna izy dia naona. Ary nahita hazo aviavy anankiray teo amin'ny moron-dalana izy dia nakeo aminy, kanjo tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy: aiza misy voa avy aminao intsony mandrakizay? Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Ary noho ny hitan'ny mpianatra izany dia gaga izy ka nanao hoe nanao ahoana re no dia na maina vetivety io aviavy io. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko io aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianahana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no ho vitanareo. Fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity aza ianareo hoe ka hanao hoe mifindray ianao dia mianjerana ny ranomasina dia ho tonga izany. Ary na inona angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Amen. Ray maso no manamasinanay ho amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra tiantsika sy Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Raha mijery eo an-damosina io isika ry havana dia indro misy hazo maniry eo aoriana io. Ny epahan'io hazo io maina, fa ny ampahany kosa dia misy ravina. Fa raha mankato amin'ity soratra masina ity isika dia manaraka tsara ilay soratra masina izay novakiana teo. Rehefa notenenin' Jesosy ilay aviavy, rehefa nozoniny Jesosy ilay aviavy dia maina. Dia amin'ity an'io ity resaka aviavy no entinay sy pastera Fetra iarahana ho azavaina sady miaina amin'ny soratra masina isika no ihany koa hoentina ao anatin'ny fiainana toroteny izany aviavy izany. Ny zava-misy eto amin'ny soratra masina ry havana dia izao: naona Jesosy ary rehefa naona Jesosy dia indro izy nandalo nahita aviavy dia nijery izay voan'ilay aviavy kanjo tsy nahita izy. Dia inona nataon'i Jesosy? Tezitra izy nozoniny ilay aviavy. Raha ny tantara dia izao: ny zava-misy any tany Israely dia tena fotom-piveloman'ny olona izany aviavy izany, tahaka ny oliva, tahaka ny voaloboka ihany koa, dia tena fotom-piveloman'ny olona izany aviavy izany. Ary eto dia amin'ny fotoana mampanenina azy no andalovan'i Jesosy kanjo tsisy voany ny aviavy. Inona moa ilay atao hoe manenina, contre saison, izany ilazana an'izany hoe manenina izany rehefa amin'ny fotoana faharoa hamoazany ny aviavy, izany hoe mamoy indray mandeha amin'ilay tena famoazany iny ny aviavy. Ary amin'izao andalovan'i Jesosy izao dia amin'ilay fotoana faharoa hamoazany ny aviavy ihany, saingy tsy tena mitovy amin'ilay amin'ny voalohany fa somary vitsivitsy ny aviavy. Kanjo rehefa nandalo teo Jesosy dia tsy nahita voa tamin'ny aviavy. Raha miresaka ny aviavy dia tena fotom-pivelomany Jiosy tokoa iaho tena ampiandohana ry havana.
Ary ny zava-misy zavatra mitranga any tany Palestina de misy ny aviavy tsy mamoa mihitsy fa de mandrobona fotsiny. De nisy fotoana asa raha tadidinao zao soratra masina zao hoe kapao io fa manimba ny tany de ozy le mpiasany hoe andasy lo tompo mba ialana anay ialana indray ao anatin'ny herintaona fa rehefa tsy mamoa izy kapainao ihany. Fa tahaka izany koa ny tenenany Abakoka ry havana ny mahakasika an'ilay aviavy ny fiainany Abakoka tamin'izany fotoana izany hoe na de tsy mamontsina azy ny aviavy na de tsisy voa azy ny voaloboka de zany hoe tena tamin'izany fotoana izany dia misy fotoana tsy misy voany mihitsy ny aviavy. Raha miresaka aviavy ihany tsika, indray andro rehefa niakatra ny Jeriko Jesosy Kristy de indro nisy aviavy namoa saingy tsy voavoany no hita fa voaolona de fantatrao ny tantara la Zakaiosy aviavy mpanahy zay niantona teo ary de notazany Jesosy ary de nafaly an' Jesosy zany satria indro nampidirina tao anatin'ny saronan-karina tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ilay atao hoe Zakaiosy zay tena noheverin'ny olona fa maditra ara-piarahamonina. Fa nisy ihany koa aviavy izay nialokalofan'ny mpianatry Jesosy anankiray izay tsy izy akory fa Matio de teo apotsitra io aviavy io Jesosy no niantso any ity Matio ty mba ho tonga mpianany. De raha miresaka zany tsika ny amin'ny atao hoe aviavy de tena fotom-piainana teo amin'ny Jesosy, misy zavatra tena tsy azo lalovana teo amin'ny fiainan'ny Jesosy mihitsy fa zava-dehibe zany aviavy zany. Raha miveriny ary amin'izao soratra masina zao de zao ny zavatra mita sy azo resahana. Misy aviavy tena tsy mamoa mihitsy ary misy indray aviavy tena mamokatra mihitsy, fa misy aviavy amin'le fotoana anenenana iny de misy voany. Ny tiany Jesosy ampitaina an'ity aviavy ty de zao no hoe na amin'ny fotoanany na tsy amin'ny fotoanany de mila mahita voa amin'ny aviavy Jesosy mba tsy hampahirana ny fiarahamonina ry havana, mba hampisy fiainana eo amin'ny fiarahamonina de tsy nahita nefa Jesosy. Hatrany ny zavatra mitranga ka zany ny zava-misy ry havana de andeha ho ampitaitsika amin'ny pastera fetra indray ny teny mba hafampiny fanampiana ihany koa amin'ny inona koa ny voalaza manoloana n'izany soratra masina izany. Misaotra pastera, tena mahafinaritra zany mandinika ty tenin'Andriamanitra ty raha mifanohizina amin'izay voalaza rehetrarehetra teo. Ny Baiboly de miresaka momba ny aviavy maromaro. Ny zavatra hita ao amin'ny Baiboly de hoe ny miresaka ny aviavy rehetra dia ahitana vokatra tsara daholo. Le ny tany saina rehetra teo any amin'ny Abakoka mbola misy fanantenana ihany. Ny amin'ny Zakaiosy, ny amin'ny Matio, ny amin'ilay aviavy izay nialana nenina ka nasiana zezika sy ny adina manodidina, ahitana vokatra tsara. Ity tantara ny mofinainy ity ihany zany no hitantsika aviavy tsy nahitana vokatra tsara ary de tonga de mefara amin'ny fikapana sy ny fanozonana ary fahaverezana mandrakizay. Ny fanontaniana pastera de ny hoe fananin'ny Jesosy no maika hanozona n'ity aviavy ty. Fananin'ny Jesosy no maika hanozona ka teony eo de nozony. Fa maninona tsy mba nialana nenina io aviavy io? Fa maninona tsy mba mena fotoana nadina manodidina mba navaina de mba nasiana zezika de mba nitondrahana io aviavy io? Misy eritreritra diso ihany izay tokony ho tenenina pastera. Tsy maninona tenenina. Indray isika mpino alaim-panahy hitsara mialohan'i Jesosy de alaim-panahy ka hiteny manao hoe tohatra ny taitaim-bombona koa zany Jesosy zany. Teony eo de tonga de nataony. Zany ny zava-misy. Izay le hitantsika hoe teony eo ohatran'ny hoe tezitra izy vokatry le anoanana de aviavy tsy naninona tary no tonga de nozonina. Misy te hiteny manao hoe sentiment diso toerana nen'ny tompo. Aiza koa veranga ka ianao nitezitra avy any amin'izay nalehanao avy any de ny aviavy no nozoninao. Tsara azavaina pastera fa ny tompo tsy mba diso. Ny tompo tsy azontsika tsaraina amin'izay nataony fa misy antony avokoa ny zavatra rehetra. Eto raha mijeritsika ity texte ity de hita fa fahadisom-panantenana nen'ny tompo. Fahadisom-panantenana ka zay rehetra mandiso fanantenana ny tompo
dia ataony maina tahaka an'io aviavy. Ahita fahamainana, ny antsoina hoe maina dia izao, miala ao amin'ilay aviavy ny aina izay fototry ny fahavelomana. Izay rehetra mandiso fanantenana ny tompo izany, izay mandiso fanantenana an'Andriamanitra amin'ny fanompoana nankinina taminy sy amin'ny andraikitra samihafa nankinina taminy, dia ho esorin'Andriamanitra ho amin'ny aina izay fototry ny fahavelomana, ka dia ho maina izy. Izay izany pastera ny tokony ho hitantsika eto, fa tsy ho tonga any amin'ny fanomezan-tsiny an'Andriamanitra akory. Ary raha miresaka anetsika rehefa mijery ny tapany faharoa pastera, dia mahita kokoa fa aviavi-panahy koa anie ny tena tiana resahana eto e. Mety tsy tena aviavy naniry mihitsy io fa aviavi-panahy, satria rehefa tonga amin'ny fanazavahan'i Jesosy amin'ny tapany faharoa rehetra manomboka ny 9:20 dia resaka finoana no anazavany azy. Finoana no misongadina. Noho izany izay mandiso fanantenana amin'ny finoana zany dia ho maina. Izay pastera no hevitra lehibe hitako hoe anampiana antsika mpino tsy ho amin'ny fahadisom-panantenana, fa tsy ho amin'ny fahadiso-kevitra ihany koa mahakasika ny tompo sy ny asany. Fa marina be ny teninao pastera Fetra. Marina be ny teninao mahakasika an'izany hoe ilay maina ara-panahy. Ny tompo manoloana n'izany hoe finoan'ny mpino izany dia tokony hisy vokatra mandrakariva. Ary jereo ange raha mijery ny tekstika ka manaraka an'ilay teksta dia amin'ny fotoana tsy isiany vokatra mihitsy Jesosy, na ilay hoe amin'ny fotoana mampanenina ny vokatra Jesosy ny mandalo dia nanantena vokatra izy. Saingy tsy nahita vokatra izy dia nozony ilay aviavy. Fa amin'ny tompo amin'ny fiainana kristianina, maha-kristianina dia na amin'ny fotoanany na tsy amin'ny fotoanany dia manome vokatra foana, misy vokatra foana ny kristianina. Ary dia jereo tsara. Mampahatsiaro anazy izany pastera ilay tantaran'ny mpianatra sy Jesosy tao anatrihan'ilay vehivavy Samaritana. Rehefa fampiresaka an'i Jesosy ilay vehivavy teo amin'ny Samaritana dia tonga ny mpianatra avy nividy sakafo, dia hoy Jesosy hoe nareo izao miteny hoe mbola tsy tonga ny fararano izy, fa za kosa milaza anareo hoe indro efa vokatra izy ka maniraka anareo aho hijinja izay tsy nahafafinareo. Misy vokatra tsy amin'ny fotoana omanin'ny tompo. Ary dia tena marina be zany ambaranao zany pastera. Raha miverina hatrantsika amin'ny teksta dia tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika tokoa ny mamokatra isan'andro ry havana. Ary ilay famokarana eto, ilay famokarana ara-panahy, jereo ange ilay Zakaiosy, vokatra ara-panahy amin'ny tompo zany. Nenjehan'ny fiarahamonina tsy mamokatra io, tsisy voy io, tsisy ninina izy, fa rehefa nitady amin'ny tompo izy ka nanantona ny tompo dia ny vokatra tsara no navoaka an'ilay Zakaiosy. Ary jereo tsara fa ny fanenenany dia nahatonga azy nandobetsaka mpahakarena maro ho an'ny tompo, ho amin'ny asa fanompoana. Ity aviavy ity dia tsy nanome vokatra dia nandiso fanantenan'Andriamanitra. Raha miverina amin'ny teninao pastera Fetra ny mahakasika an'ilay hoe nanaonao foana ve zany Jesosy, ahoana moa ilay fomba filazanao azy teo, taitaibambona ve zany Jesosy nanao an'izao zavatra io, dia miharihary fa tsy dia tena zany ny marina. Ary tsy izany mihitsy ny marina. Fa ny andrasan'ny tompo amin'ny mpino rehetra dia tsy inona akory fa hanome vokatra, ka na amin'ny fotoanany na tsy amin'ny fotoanany dia misy vokatra foana azo avy amin'izany aviavy zany. Azao ry havana, zao no tena tsipy amintsika, zao no afatra apetraka amintsika. Andriamanitra mametraka anao aviavy io, efa ela izy no mikolokolo anao, efa ela izy no nikarakara anao, ka amin'ny andalovany aminao ndray andro manahoana ianao. Tsy tentsika hoe ndao maina satria sao dia taitaitra Jesosy dia ndao atao maina ianao, tsy zany ny tompo, ary tsy fiainan'ny tompo zany. Ny tanjon'Andriamanitra aminao azy dia ny hampahalen'ny deniko anao isan'andro tahaka an'ilay Salamo voalohany, lalovan'ny rano isan'andro ary dia mihita fahamaintsoana ny fiainanao isan'andro. Zany ny tanjon'ny tompo aminao. Fa saingy izao matoa ampitaina tahaka izao ny soratra masina dia indro efa potitsy ny hazo sahady ny famaky hijinja izay tsy mety manome vokatra. Ary dia anasana antsika kristianina rehetra ry havana
ny anivon'ny fiarahamonina, ny anivon'ny sary rehetra iainantsika eny, ny anivon'ny zava-misy izay iainantsika rehetrarehetra eny dia hanasana antsika hatrany mba ho tena hanome vokatra hatrany ianao ary votsara fa tsy voaratsy akory no andrasan'ny tompo aminao. Dia zao ity soratra masina ity zezika mampamokatra. Jesosy Kristy dia efa mpanondraka foana mikarakaranao foana isan'andro fa ny magaga iza manao tahaka ny aviavy, misy dia mandrobona fotsiny elana ny enina fa misy dia mandrobona fotsiny fa tsy ahitambokatra mihitsy. Fa mijao an'io zao manomboka amin'ity an'io ity indray ny zezika ty tenin'Andriamanitra ty no hampamobe anao ka ny anivon'ny fiarahamonina na ny anivon'ny izay toerana misy alianao rehetra dia hanome vokatry ny tompo ianao. Raha manaiky tokoa handray ilay sakafom-panahy, ilay finoana dia indro ianao fahamokatra. Ary ny finoana tokoa moa no hamarana ny Jesosy an'izao, raha manam-pinoana ianareo dia havita zavatra be. Dia misaotra indrindra pasteur ny amin'ny fiarahana miasa, tsy fantatra na mbola misy ny teny hamarana anao izany teny izany. Amaranako ny afatra dia afatra ho antsika pino. Aza variana amin'ny endrika ivelany, aza variana amin'ny forme ty avy ty pasteur, nandrobona be io, maitso. Raha filazantsika azy tany amin'ny sermon classe tany am-pianarana dia hoe raha ny endrika ivelany aloha dia manome voninahitra n'Andriamanitra. Saingy tsy ny amin'ny endrika ivelany fotsiny no ilain'Andriamanitra sy takiny, fa mila voa, mila voan'ny tompo ary anadinan'ny tompo atsika ny voa izay vokarintsika. Jereo ary avako ny fanompoantsika sy ny fitiavantsika an'Andriamanitra, izay fandanian'androntsika rehetra sy ny fihetsiketsehantsika rehetra dia anontanio inona ny vokatra ireny. Inona ny vokatra ara-panahy azo hotazana ao anatin'izay fandanian'andro, ao anatin'izay fandaniana fotoana, ao anatin'izay fandaniana vola aman-karena ataontsika sy ny hazakazaky ny fanompoantsika rehetra. Tsy hoe tsy ilaina ny endrika ivelany pasteur, tsara ny hanomezana voninahitra ny tompo, fa ilaina mihoatra an'izany ny vokatra fa ho amin'izany manadinana antsika. Dia amoa any ampon'ny kristianina rehetra ny tenin'Andriamanitra izany iroborobo ny fanjakan'Andriamanitra dia ny etỳ an-tany. Mankasitraka pasteur. Dia manantena fa fiaraha-miasa hatrany amin'izao fiarahana manompo izao ary dia mino koa fa ianaiky ianao raha angatahana ny fiangonana mba hitotram-bavaka ny fiangonana, ny fianakaviana manontolo, ny asa rehetra eto anivon'ity fiangonana misy antsika ity pasteur. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao ilay teny mampahery, teny mandresy lahatra, teny manentana anay mahakasika ny amin'ny fanomponay. Misaotra tompo fa asehonay ny hahatonga anay ho mpanompo mahatoky eo anatrehanao, ho tsaraina amin'ny vokatra, dia ny vokatry ny fibebahana, ny vokatry ny fanahy, ny vokatry ny finoana ao anatinay. Asehonay izany tompo fa mpanomponao marina tokoa izahay. Eo anatrehan'izao vanim-potoana ankehitriny izao dia tianay indrindra ny mitondram-bavaka ny fiangonanao, ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, indrindra ny eto amin'ity nosy misy anay ity. Tompo tantano amin'ny fitiavanao ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana, ny mpandray fanasan'ny tompo sy ny vita batisa, ireo birao ansampana sy ny mpikambana rehetra eo aminy, haefa be ka ahitana vokatra amin'ny fitoriana ny filazany tsara. Tompo manararoatra izay mivavaka ho an'ireo rehetra manana hetaheta mila vonjy, ireo nona sy mangetaeta ny fahamarinanao, ireo izay hiarany tsy fahasalamana, na aiza toerana misy azy mandresy miombona aminay, enina dia tsy mandre koa aza. Vangio tompo ka lay dia kapoka taminao izay efa nanasitranana anay no hanasitrananao azy ireny. Ireo izay mandalo fahoriana, ireo izay mandalo ady sarotra, ireo izay ao anatin'ny olana saribahana, ireo izay manana olana ao anatin'ny tokantrano, izay manana olana any amin'ny toeram-piasana, ireo manana olana maro samihafa amin'ny endriny rehetra entinay, fa ianao nefa niteny hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa. Dia matoky manana anao izahay, ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.